Ahoana Marina Tena Mahatazona ny Andraikiny veny ny Filohampirenena io. Isan'ny vaovao izay misongadina ny farany herinandro teo iny, ny ady hevitra izay natao ny filohan'ny Repoblika sy ny mpikambana vitsivitsy ao amin'ny gouvernemanta ny arahana tamin'ireo mpanao gazety miisa 3. Ny hita aloha tao amin'ny fihetsika izay natao io dia manomboka tsy de misy miraharaha intsony ny teny isaky ny tapabolana izay ataon'ny Filohampirenena anka ny ezahana mafy miantso mpanao gazety vaovao anentana ny fandaharana. Tsikatra tanteraka arak'izany fa tsy niomana ny amaly fanontaniana tamin'ny mpanao gazety mihitsy ny Filohampirenena nandritra iny fandaharana iny. Io no antom-pisian'ireo minisitra 4 izay tena nifantohany ny fanontaniana ny mpanao gazety satria nifantoka tamin'ny fanomezana antotanisa sy fepetra ary ny everiny fa asa vita ny Filohampirenena nandritra iny ady hevitra iny. Hita tanteraka fa tany amin'ny minisitra no ezahana napetraka ny fanontaniana tamin'ireny fotoana ireny. Mazava ny andraikitry ny atao hoe minisitra sy ny filohan'ny Repoblika ary ninonina zava-miseho eto amin'ny firenena dia ny Filohampirenena no tena tompon'andraikitra voalohany satria izy no mitantana firenena. Ireto avy izany andraikitry ny Filohampirenena izany. Ny antony ilana ny président Repoblika amin'ny firenena anankiray dia 3 ihany miaro ny vahoaka amin'ny loza mety hitranga amin'ny loza be ty any ty. Faharoa miaro ny vola ny devise mba tsy hitotongana tsy hanao ohatran'izao vola ny devise ndresako fa tsy ny vola azon-dralahy tefitefena sy amboamboariny ty. Ary ny fahatelo farany dia miaro ny tanitsika tsy olain'ny sasany. Tena reo telo reo ihany zay ny tena rôle lehibe indrindra ho an'ny président. Mazava ny fanazavany ny Filoha Marc Ravalomanana teo. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tena mitazona io andraikiny io ve ny Filohampirenena ankehitriny? Raha jerentsika ny zavanisy ny alady lasa teo nandritra iny ady hevitra iny dia hita tanteraka fa tsy mahafehy ireo minisitra ny Filohampirenena na amin'ny fahalalam-pomba izany na amin'ny andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha toa mantsika ny filohan'ny Repoblika no ipetrahany fanontaniana dia ny ministry ny serasera no avy de mamaly izany. Ity no santionany tamin'izany zava-mitranga izany. 2 andro taty aoriana sara iandro taty aoriana navoronao indray ireo tomponainao manjery naverina indray le fandarana ohatra ny karazana hoe kilalaon-jaza zany le izy hoe mandroso miemotra alefa le fanapahan-kevitra dia avy eo sotomina indray le fanapahan-kevitra. Maninona raha tonga dia mandray fanapahan-kevitra anankiray tsotra fa tsy ohatrohatr'izay zany hoe inona mahatonga an'izay zavatra izay gasikarako asiraka ho madame izy mba ampikely satria anisan'ny voakasika amin'ny fandarana zay indraketako amin'ny Real TV Madagasikara mahakasika an'izy satria sady mitodika kely amin'ny Andriamatoa Filoha ihany koa no mitodika aminao raha sitraka Ramatoa Minisitra isaorana aloha fitondra mpanjakana satria miverina taminay fanapahan-kevitra zany fa ny fanontaniako Andriamatoa Filoha hoe raha ohatra ka voatazona aloha ve zany ny fanapahan-kevitra iny mety mbola nisy ve zao fandarana ataontsika androany zao sa tsisy raha toa voatazona iny zavatra iny. Fa ny resaka tiako apetraka Andriamatoa Filoha dia nafantarany mpanao gazety anao dia ianao anisan'ny miady an'izany demokrasia zany tamin'ny 9 sy 4 arivo ary zany mbola ataontsika hoe sary afantarany vahoaka malagasy anao. Ny loharanom-baovao no mampafantatra hoe toromarika avy any aminao mihitsy no antony niverenana tamin'ireny fanapahan-kevitra ireny raha ohatra ka mihona aminao androany dia mba te hananaroatra Andriamatoa Filoha hoe ianao ve Andriamatoa Filoha nanome baiko tamin'iny fanapahan-kevitra iny sa finiavana avy amin'ireo minisitra dimy izay nanao nisony atao anatin'le izy. Resiko aloha ny famalina Andriamatoa Filoha raha sitrakao izay no zavanisy tamin'ireny fotoana ireny. Ekena fa samy nametrahany mpanao gazety fanontaniana na ny Filohampirenena na ny minisitra. Saingy mazava fa ny Filohampirenena no nilana valiteny voalohany teto. Izany dia tsy vita mitsaingotsaingoka resaka fotsiny ihany fa mbola mandany fotoana ihany koa amin'ny famalina ilay fanontaniana. Raha toa ka ny Filohampirenena no nilana valiteny mazava
iny zany no antony mampitsaingotsaingoka ny ministry ny serasera namaly io resaka io atahorana iboretika ve ny filohampirenena ka ivoaka ny marina rehetra sa ny filohampirenena mihitsy no totom-pahefana fa fehezin'ireo ministra dia hoy ny filoha marika ravalomanana hoe de anao milaza hoe misy super ministre o za aloha tsy malala fatsiny hoe lasante super e zay ny fantatro lasante za tsy mbola malala zany super ministre zany ary tsy hitako anatin'ny ino ty zao gouvernement zany ty misy super ministre fa zay lazainy any lazainy inona mampirodana azy mampitaboko azy mampafahita azy ohatr' zao zavatra telo ihany raikio voalohany bad gouvernance tsy le fitantanana an'izy mauvaise gouvernance faharoa misy cataclysme naturel ohatran'ireny tsunami reny na misy an'ireny fahatelo misy guerre civile de potika tanteraka tena tsisy miangana mihitsy ny trano fa potika reo telo reo ihany de izy amindreo no misy eto Madagasikara nisy ady trano be ve teto amitsika le guerre civile de natonga ny voaka malagasy tsisy trano efina tsisy ohatrany any Irak reny ary tena nisy ve le tsunami le cataclysme naturel na nisy ve ny orohorontany de nrodona dolokio ny tranon'le olona fa le fahatelo farany de le hoe le fitantanana io fitantanana io ilaina fahaizana io ary io a tsy vitatsika rereto Madagasikara io satria ny olona manana expérience na rehetraikefa reny tsy maintsy atsona izany no atao hoe olona manana raikefa amina fitantanana firenena misy ny drafitra matipaika sy lamina tsara mba hitondrana ny fiainam-bahoaka ary izany no antony iankinany ny fahaiza mitsinjo lavitra voalaza mazava tsara fa tsy misy ny super ministre voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenana ary ny filohampirenena no faratampony amin'ny andraikitra eto amin'ny firenena raha io fandraisam-pitenenana ny sehoiny anefa dia taratra ny fifandraisana sy ny tsy fifanajana eo amin'ny mpitondra sy ny mpikamba ny gouvernemanta raha nahitsy moa ny mpanao gazety nantany azy ireo na mahatsapa na tsy mahatsapa ny fahoriana iainan'ny vahoaka ireo mpitondra ireo dia tino navaliny tamin'izany zany États-Unis zany no firenena anisan'ny matanjaka indrindra fa enao mpanao gazety ary jerevy tsara ny zavatra mitranga ny Californie betsaka ny olona matory any anaty tomobile very ny asa tsy misy fidiram-bola tsony tsy afaka mitsabo tena de lasa ny saina hoe izany ve tokony ho valim-panontaniana Californie no nalainy ohatra teo iandry an'ny vahoaka any Californie ho sambatra izany ve vao andray andraiky ny ihany koa ny fanjakana malagasy ny tiana hotenenina eto dia ny hoe tsy misy fahaiza-mitantana amin'ny mpitondra ankehitriny io satria ny fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy no andraikitry ny mpitondra fa tsy ny vahoaka any Californie velively ary ny fahasahirana ny vahoaka malagasy no resahany eto raha jerena fotsiny fidangany vidim-piainana dia hita taratra tanteraka nandritra ny famalian'ny ministra ny tompony andraikitra tamin'ireny fotoana ireny fa tsy manana vahaolana momba io mihitsy ity fitondrana ity asan'ny ministera no narangarangana fa tsy izay vahaolana izay ifehezana ny fidangany vidin'ireo kojakoja izay ilaim-ponina amin'ny fiainana andavanandro ireo hoy mantsy izy hoe voalohany indrindra aloha ny isiany vokatra eny amintsena mba tsy isiany fahatapahan'izay eny amintsena na izay moa le atsontsika amin'ny andro isiany amehana raha-pahasalamana ohatran'izao hoe ravitaillement continu du marché zay aloha anjara asanay voalohany indrindra zany zay a mandrindra miaraka amin'ireo sehatra tsy miankinareo hoe ny tsena dia tsy tokony hisy fahatapahana amin'ny vokatra rehetra ilain'ny olona ao anatin'izay nefany a dia hita tokoa araka izay voalazanareo teo zay hoe mbola misy ihany ireo masa manao an'izay fanararotana maro samihafa izay no valy teny azo avy amin'ny ministry ny varotra mazava tsara ny fanontaniany mpanao gazety tamin'ny fotoana io inona no vahaolana omenareo tompony andraikitra momba ny vidinentana ny andraikitry ny ministera no valiny ny fe iny de izao mivaralila tanteraka ny fomba fitantanana ny firenena tsy mahafehy ny olo-peziny ny filohampirenena any ka samy manao zay mpantany avokoa tazana tanteraka fa tsy mahavoavaly ny fanontaniany mpanao gazety ny filohampirenena ka izany no antony fisin'ireo ministra efatra ireo
niatrika ny ady hevitra izay ihany koa no natonga ny hoe ny filohampirenena no iantefan'ny fanontaniana ka ny ministra no mamaly azy ny fanontaniana mipetraka rehetra tsy nisy nazahoana valy ny mahafapo avokoa fa ahoana marina e. Ahoana marina e.